Ny Zaimaika dia toerana fisakafoanana iray anisan'ny be mpandalo indrindra eto andrenivohitra. Efa ela no nisian'izy io ary vao tsy ela no nahitana fanavaozana. Fantatrareo hoe ny fotoana fiforonana Zaimaika dia efa mivarotra teto ve nareo tamin'izany? Efa 100 taona maheno tamin'ny 2007. Efa any amin'ny 50 taona latsaka kely ihany zay efa mivarotra dia efa fantatr'olona. Dia inona avy ny fepetrany takina taminareo nazahoanareo toerana teto? Fepetra takina taminay ny fahadiovana, famasahana tsara ny sakafo, fandraisana olona, rahanao atsaka sy andavana izay. Ho anareo manokana, inona ny fiantraikan'ny fivoaran'ny foto-drafitr'asan'izy ity? Raha jerena fotsiny indreny hoe trano raha tika zao tsara izy mbola taloha. Ny aloha raha takamiko manokana dia efa ino no antazomiko izay anahatra amin'izay ary manatsara ary ny atao. Efa lehibe ny olona nina dia mananjanaka izy mihinan-kanina dia tonga eto manoro izany eto izay no misakafo. Misy olona efa lehibe no misakafo dia misy mpianatra misakafo eto dia fanoro izy hoe ary izay ary sakafo ny tsara ozy any sady madio. Efa ela ve ianao sakafo tato Zaimaika? Inona ny sakafo tena fihinanao matetika ato? Efa ela misy sakafo teto Zaimaika. Tena mahafapo ny sakafo eto ato madio. Loko no tena mampalaza ny Zaimaika eto. Loko dia vorona matara. Ary inona nahasaky anao sakafo tato? Manao olona tsara zareo. Sakafo za tena ara-pahasalamana. Ny famorana aloha dia ny fahatsarana sy ny fahamasahana. Dia inona mahasamihafa ny Zaimaika taloha sy ankehitriny fahitanao azy? Ny endriky ny Zaimaika taloha somary rasiratsy azy fa sady zany tamin'izany loko sy mbola tery avelany tery. Zany dia zany ny be tanàna Antananarivo.